nitady asa ako tao amin'ny PSI. Malala amin'ny PSI daholo akamaroantsika. Rehefa tonga hitady asa tamin'izay, ny olona faninana tamiko tena ao anatin'le zavatra tediavina mihitsy ny hoe olona manana doctorat en médecine 5 ans d'expérience. Zay mihitsy ny soratra tao. Za tamin'izany 7 maneho en médecine tezara ny fiantso azy. Dikan'izany 0 expérience. Teneno hoe 0 expérience e. Ny faninana tamiko misy olona efa 13 ans d'expérience. Médecin na hoe doctorat en médecine, mbola manana diplôme ihany koa izy tamin'izany tamina gestion. Manana licence angamba le rahalahy zay. Tonga le fotoana manao interview zay dia samy tonga tao. Tiako no mba teneniko anao e, rehefa samy manao interview any, aza mba manontany hoe nina kosa firy taona, inona ny diplôme anao? Ninao banjinina. Amen. Za anaraka anao any ty ositry matoy voatonona dia isy zavatra anaraka anao. Ny témoignage dia misy zavatra manaraka ao ambadika. Hainao zavatra nitranga. Telo nisan'ny olona nampanao an'ilay interview anay teo, olona tsisy fantatro. Dia tonga avy any tsy nanino, dia miresaka wa. Dia nivoaka, dia zao foana fiteny hoe on vous rappellera. On vous rappellera. Indraindray, des fois, il n'appelle pas. Ka tsy zany ve le izy? On vous le rappellera. Ohatrany hoe areo azon'olona maro fampiantsika e. Raha voatratra zay hoe fampiantso zay dia amboariny saina. Ka tsy zay ve le izy? Vita le izy dia lasa ako. Dia niditra indray le manaraka. Gaga be ako. Ny ampitson'iny nisy ny antso ako. Ianao ve le ainitsoka zafa-mandrato ianao rehefa nandinika zay dia ianao no voaray. Enoy nantany ako. Verina tany zany rehefa tafiditra. Aleo koa rehefa tafiditra vao manontany. Fa inona ho ana tonga nareo nifidy ana? Fa iza ho any faninana tamiko dia nitantarainy olona mana diplôma oatra ao. Dia inona ho tonga nareo nifidy ana ako? Dia zao navalina zareo. Samy teo daholo nareo. Fa mijery anao ohatry ny mafinarinaritra iaraha-miaina. Samy io fotoana io ny diplômako tsy ampy ary ny expérience-ako 0. Fa inona ny koriny? Fahitana fity. Tsodrano anao mahita fitiany amin'izay alaianao rehetra any. Ninona fifaninanana any miava amin'ny olona rehetra amin'ny fahasoavana andehanana. Amin'ny fahasoavana andehanana. Zay tsy vitanao dia vitan'Andriamanitra. Zay tsy takatry ny dossier anao, vitan'Andriamanitra mampanisy fitianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na hoe. Amen. Manaraka rahalasaka anabavy. Ny fahitana fitia dia manandratra. Maninona? Estera 2:7 ary tia ny mpanjaka mihoatra ny vehivavy rehetra Estery. Ka nahita fity sy fisitraka teo imasony mihoatra ny virjina rehetra izy. Ka dia nosatrohany satroboninahitra ny fanjakana izy. Ka nampanjakana isolo any Vasti. Rahalasaka anabavy eo. Rehefa ianao mahita fity dia tadidio. Fa isy fanandratan'Andriamanitra, isy safidy manokana zay ho ataon'ny olona ao amin'ny fiainanao. Tsy apoizinao le izy, tsy apoiziny mpiara-monina, tsy apoiziny mpakahala, tsy apoiziny olona tsy tia. Tongava aminao zany raha inonao. Ny anjarako androany dia manonona fanjakanao mandray. Amen. No nitany mpanjaka fa indro Estera vadiny mpanjaka. Dia nosatrohany satroboninahitra ny mpanjakany izy. Ka nampanjakany isolony Vasti. Rahalasaka anabavy eo. Amin'ny fiainana tena mianarana zao zavatra zao. Mandehana amin'ny ara-panahy. Ny nanandratra ny Estera ho mpanjaka vavy dia tsy ny amanjana.
tsy mini-jupony, tsy zavatra ivelany, fa tontolo ara-panana nataon'Andriamanitra ny korina teo amin'ny fiainany. Nataon'Andriamanitra naninona? Amen. Te andeha aingakaingana satria mandeha fotoana. Te hampianatra anao hoe ahoana ny atonga anao ahita fity. Ny fahitana fity dia manokatra varavarana. Important ny anazavako anao amin'ity. Estera 5:2. Ary no nitany mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo ankanja dia nahita fity teo imasony izy, ary mpanjaka nanorondro any Estera tamin'ny tehim-bolamena zay teny an-tanany, dia nanatony kosa Estera ka nanendry ny lohateny. Zao le izy, ny lalàna dia izao, rehefa tsy mandray anao ny mpanjaka ka misososo ianao ho eo amin'ny mpanjaka ka tsy manondro anao amin'ny tehim-bolamena ny mpanjaka, eo ny eo ianao dia vonoana. Rehefa tonga kosa ny fotoana anankiray, nisy olana teo amin'ny jiosy, nitadiavin'ny namana lehilahy anankiray zay olona tena tsy namana, nefa ny anarany zany Yamana zany hoe futuran'ny namana passé. Yamana dia lehilahy anankiray tena nakala jiosy, dia nanao zavatra manokana izy tany ambadika tany. Estera efa tsy tafiditra tsony teo amin'ny mpanjaka. Enoy tsara, efa tsy tafiditra tsony teo amin'ny mpanjaka Estera. Dia ilay lalàna manao hoe ka vao miditra eo ka tsy voatondro amin'ny lohateny, ka tsy mikasika ilay lohatena dia tonga dia oneo dia maty. Ainao zavatra nitranga. Lasa Estera nandeha mifadianana. Naninona? Zavatra mahagaga anahy. Efa ela ianao tsy nalay mpanjaka, dia iseho amin'ny mpanjaka ianao, dia au lieu de manamanjamanja tena, fadianana indray nataonao. Teny ankeno akaikinao hoe fadianana indray hoe. Zany hoe rehefa iseho amin'ny mpanjaka zany ianao sady koka anzy maina. Nefa ianao efa ela be tsy hitany. Fa hainao raha vao niseho Estera, nivokatra ilay fifadikanina, nirotsaka indray ilay fahitana fity teo amin'ny fiainany. Vao nahita azy ny mpanjaka tonga dia nanondro tamin'ny tehim-bolamena. Enoy izao zavatra izao. Za tena mitsodrano anao, fa naiza le anao dia ahitan'izany hoe Andriamanitra manondro amin'ny tehim-bolamena zany ane ianao. Ahitan'izany hoe fisokafana varavarana amin'ny fotoana mikatona ny rehetrarehetra, misokatra ao anao izy. Teneno hoe misy zavatra ho sokafan'Andriamanitra ho ao e. Ny fony mpanjaka misokatra ao anao, ny fony olona zay tokony hisokatra aminao, hisokatra aminao ane zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ataovy amen mafy be. Ito ihany tsika. Estera 7:2. Ary indray mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotroany divay tamin'ny andro faharoa. Inona no angatanao re Estera vadin'ny mpanjaka? Fa omenanao zany, ary na inona angeto nitadiavinao, fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza, dia hotovina izany. Ny fahitana fitira lasaka anabavy dia mahatonga ny olona hanome. Maninona? Raha vao mahita fity ianao dia tadidio, ny olona eo anoloanao tsisy non zany eo anatin'ny saina. Tsisy inona? Raha lasaka anabavy miomana ianao, fa isy amintsika eto azo tomobila omena fotsiny hoe io ampiasao, io ho anao. Isy amintsika eto azo orinasa hoe io orinasa io andeha ho any an-dafy zay, fa io ny orinasa, io ny trano. Raha lasaka anabavy eo, isy fahitana fity manokana eo amin'ny fiainanao. Ka isy amintsika eto azo peratra ianao, azo volamena ianao hoe ino anao, azo telefona manokana ianao hoe ino anao, azo tsenane ianao hoe ino anao. Misy zavatra tsy mampino raha lasaka anabavy. Misy olona eto amintsika eto, marché an'olona efa lasan'olona zao, mbola lasa omena anazy tapaka indray. Tsy ampitsangana azy ahako, tsy ampitsangana azy satria hoarahanareo izy aty zany manana marché. Fa milaza aminao io zavatra io tsy takatry ny saina.
tsy takatry ny sainy zany hoe olona mahita fity zany. Rehefa ny olona mahita fity mijoro eo anatrehan'ny olona ahitany fity, ka lasakana bavy eo mpanjaka dia niteny hoe na dia natsasaky ny fanjakana ary ny ilainao, omeko anao any daholo zany. Tsofoko rano ianao, isy olona tena tsy ahatazona fa tsy anaiky izy raha tsy anomenao faran'izay betsaka. Zay vitany dia ho ataony ianao daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataony zay vitany ho anao, ataovy hoe amenina mafy ane zany. Ny fahitana fity dia atonga anao ambabo ny fananany fahavalonao. Tonga dia vakiako fotsiny ilay izy. Estera 7:1 tamin'izany andro dia nomeny Aserosy mpanjaka ho an'i Estera, vadiny mpanjaka ny tranony amana fahavalon'ny Jiosy, ary Mordekay nakeo anatrehan'ny mpanjaka fa efa voalazan'i Estera fa rainy izy. Ka lasakana bavy, ny fahamarinana dia izao, misy karazana fahavalo na olona mijoro fahavalo tsy totondro ny ilainy fa fahitana fity. Ahoana tsara? Misy karazana olona tsy tokony edivana, tsy anjaranao miady amina. Misy karazana olona raha edivanao dia resy ianao, olon'Andriamanitra ianao fa resy. Fa kosa rehefa avelanao Andriamanitra ny asa amin'ny fahitana fity ao anatinao, dia le olona ho resy ho azy amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, tsy fantatro hoe fananinina. Teniko ianao kaikanao hoe aza miady amin'ny olona zany hoe avelao ny fahitana fity ny hetsika hoe ny fananany amana rehetra dia lasa ny Estera noho ny fahitana fity. Za tena mba hiteny tadidio ty teniko ty, raha misy olona eto amin'ity toerana ity ka doboin'ny olona ny taninao, doboin'ny olona ny fanananao, ny lovanao, tadidio ty teniko ty, tsy lasan'izany io, tsy lasany io. Ny voafaritra ho anjara koa izy dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Manandova tsara zay anjaranao tsy votsitra io. Tenenkenao kaikanao tsy votsitra io hoe rehefa iseho anoloan'ny fitsarana dia ho hita fa ianao ny mahita fity. Na tsy mahay miteny ary ianao ianao ny mahita fity. Rehefa iseho anatrehan'ny olona manam-pahefana dia ianao ny ahita fity. Isy olona hiteny ho azy hoe tsy anazy io fa anao. Io aneka lasakana bavy efa nandalovako zany tany amin'ny fitsarana. Nisy olona mamy dia nandona ny tomobilako, izy nandona dia nitoriny aho rehefa avy eo, toriny aho ka nidomy izy mitondra moto domy ny tomobilako totony izy tapaka ny tongony dia nikarakara tany amin'ny hôpitaly androniny. Après an'izay tsy miverina tany tsony dia toriny ahako, nantaniko ny dadany ino ny toriny anahy ka ianao tsy miverina tsony. Lehilahy izy amin'io tena marina izany. Toriny dia gaga be tonga tany amin'ny fitsarana ny olona rehetra. Ianao mangalay ianao avocat, zaho tsy aka avocat zany. Tonga tany ohatriny nanangatahanao amin'ity lehilahy ty, za zany le lehilahy ty eo akaikiny dia ozy izy 750 millions FMG dia nijery avao koatra zao Sandriamanitra. Inona ny farateninao izy le mpitsara momba anahako? Tsy manana faratena tompoko fa zao izy nandona anahy fa tsy zahako. Tamin'izay kosa aloha masoko nataoko mipitrapitra, izy nandona anahy fa tsy zahako. Zay ve ny farateninao izy? Ianao sao dia tonga dia ozy le mpitsara, ianao sao dia hitory azy. Za koa tsy hitory azy zany fa nitiako fotsiny hoe tsy miverina ty tsony aho. Za kosa aloha mahitsy eo amin'izay le izy amin'io naka avocat naka expert. Rehefa misy accident io dia hoe misy expert. Dika zany hoe expert zany hoe ex-dady. Za tsy manana expert, za fotsiny alohan'ny joroko teo nivavaka ahako. Rehefa avy eo ozy izy le mpitsara, ianao afaka madiodio mantsenahako.
hainao io zavatra io ho any amin'ny fitsarana ianao indraindraina ny avokary mamitaka. Za efa nahita olona ny avokany ihany mandetika azy ka ilay avokany mahazo vola amin'ilay ray. Zay avoka ato amin'ity fiangonana ity intègre tsara. Amen na arovo tsara ny olonao. Fa zay nahita an'izany hoe efa nahita an'izany hoe ny avokany ihany no manao zavatra contre na karana dia lasa karana le trano. Mariavy ianao hoe tena miteny amin'ny avoka rehetra mandehana amin'ny fahamarinana, miteny amin'ny mpitsara rehetra mandehana amin'ny fahamarinana. Fa io ka lasaka nabavy misy fotoana ianao tsy mila avoka fahitana fitiny ilainao dia manonona amin'ny fiainanao anaraka anao any amin'ny fahitana fity amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza misy lela hiady ho anao liady aminao dia ho resinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amenina mafy be.